anareo fijery ny Patrika n'izay zavatra renitranga rehetrarehetra reny eo ihany koa tsy ho azo adinoina ny tatitra nataon'ny Amerikana mahakasika ny zon'olombelona izay nasika dia nasika mahakasika ny fitsarana malagasy tsy mahavita azy izy raha ohatra ka izay ny tena fomba filaza anazy ao anatin'izy fa fomba diplomatika moa ny ilazana an'ilay izy dia voasarotsara ao anatin'izay fa fitsarana tsy mahavita ny asany io satria nisy any Indra Bekasy iny ny voendrikendrika sy voaroiroy Bekasy dia navelany voaka tany ivelany ihany nasika ihany koa ny Amerikana atao anatin'iny nisy ihany koa ny fidaroana ny Jean Pierre teny Akatso ireny mbola tsy misy toyany hatramin'izao aiza ho aiza ao ny fijery Patrika ny renitranga rehetra misaotra betsaka aloha ny fijery ny toe-draharaha politika eto amin'ity firenentsika ity dia atao hoe mahasanganiana ihany satria isidina ny saintsika rehetrarehetra aloha nandritra ny repoblika raha ny repoblika fotsiny ny resahana nisy teto Madagasikara mamelana ireo ampatsiaro repoblika voalohany nisy any Andriamatoa Philbert Tsiranana ny lany teo amin'ny fitondrana ny rahantsika malala repoblika faharoa nisy filoham-pirenena ihany koa teo repoblika fahatelo nisy filoham-pirenena ny raha nalala daholo ny lany teo amin'ny fitondrana repoblika fahaefatra amin'izao fotoana iainantsika izao mbola tsy ho resahantsika ny hoe teteza mita satria teny anelanelany rehetrarehetra teny nisy teteza mita daholo raha ny repoblika io zany ny tena hoe akatoavina ary akatoaviny raisam-pirenena satria fifidianana lany bahoaka ny filoham-pirenena za eto tsy miteny olona mihitsy fa ny fomba fiasa sy ny fitantanana ary indrindraindrindra ny toe-dra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena no tiako tsindriana goavana be somary nataitra ihany rehefa nanomboka ny teny ny mpitondra hoe ho avy tomom-pangalatra ny fanendrena ny gouvernemanta fanantenan'ny vahoaka aloha na dia atao hoe tsy dia nakafizina tsony ary zany hoe gouvernemanta vaovao sy ny karazany sy ny prime ministre vaovao zay isolo dia hoe olona vaovao daholo nisy eo ary tena hoe zavatra hafa mihitsy nisy eo ny zavatra nisy nefa ohatra ny totany navadibadika mazava ho azy zany eo dia fa somary nandiso fanantenana ny zavatra misy hoe aiza le zava-baovao raha miteny ny hoe ho avy toy ny mpangalatra dia mba handeha koa mba hindrana teny anankiray teny ao anatin'ny baiboly manko zany dia mba hindrana teny anankiray velako tsiny hoe andramoka izaho dia tany mafy zay tsara ohatra ny lasa hoe fianarana olona mianatra mitsapatsapa za miteny tsy moramora ny mitondra firenena mila fahaizana goavana io ary tena mila hoe zavatra tena io zany tsy vitanao rery ary tsy vitan'ny atao hoe aditsainao samby rery no mitondra n'izany firenena zany tsy vita amin'ny fifankahalana io tsy vita amin'ny fifanenjehana io ary tsy vita indrindraindrindra ny fiarahana manao ratsy ka andeha ampahory raha izay raha mitenitsika teo hoe tonga dia safoko be fotsiny ny resaka fanontaniana teo satria sasany mbola hiteny eo amin'ny resaka hoe toe-draharaha politika sy ny zavatra misy samihafa raha nijeritsika hoe ny zavatra nisy teto ny hatr'izay dia ohatrany hoe misy zavatra anankiray iraisan'ny mpitondra zay mbola tsy miova mandraky ity ny androany eto amin'ity firenena ity mandimbiny eo manao adalàna dia jerena nefa le adalàna mitovy ihany fa ny fomba fisehoany fotsiny samihafa sy le fomba fampiasana an'le izy dia io izy io hoe raha antsika mahita indray marina ny namako tatsy ny erabany hoe miaraba ny gouvernemanta sy za aloha tsy eraba satria tsy vaovao le izy amiko tsy vaovao le izy ary tsy ametraka ady aminy koa amin'ny mampandinika sy mpamakafaka fa kosa mila fanotsiana goavana mila fanamboarana ka rehefa ohatra tsy vonona iainy ny etambahoaka efatry ny ela iainy ny mpanao politika iainy ny mpandraraha iainy ny mpahitoekarena sy manam-pahalalana rehetra eto amin'ity Madagasikara ity dia alao anazy nytoyany manomboka eo fandiniana ny toe-draharaha politika raha ny resaka hoe zon'olombelona fitsarana tsy makaiza ozy izy ny Amerikana teo namana Abraham dia niteny ianao hoe ahoana ny hevitra ao amin'ireny ny resaka zon'olombelona ny be da be ny zavatra azo jerena
sy tsy ampahitanana amin'izany fa ny faran'izay ratsy indrindra ny hitandry zareo dia anisany anyreny ary tsika mahalala tsara n'izany atao hoe amerikanina zany mahalala tsara n'izany tsika zany rehefa tonga amin'ny toerana amin'ny firenena anankiray dia fizahozahoana misy azy satria malaza fa izy ny matanjaka eo ihany koa zany lafi ny anakay efa eloka lehibe vita mpitondra hatr'izay mifandimbiny ny akin-doha tamin'ny vahiny ka ataon'ny vahiny tsinitsinina dia izy no mibaiko mazava ho azy fa maninona manana ny lalam-panorenany tsika manana ny zavatra rehetrarehetra tokony ampiarina eto amin'ity firenena ity inona ny tsy anajana an'izany a sy anaja tonga dia rehefa manaja ny lalam-panorenana nge mazava ho azy manaja ny zon'olombelona tsy maintsy voaja ny zon'olombelona mazava ho azy miampy an'ilay hoe soatoavina malagasy le fihavanana malagasy fa reo tsoroko aminao tsoroko amintsika fa tsy fidiny ho an'io filoha io malagasy io ny andeha ampijaly malagasy misy moa miresaka ny vadiny fa amin'ny vadiny iny izy mivady iny aferan'izy mivady zay efa hita ihany koa moa hoe somary misitra ty anatin'ny fitondrana sy fitantanana an'ity Madagasikara ity fa ozy izy hoe malagasy io filoham-pirenena io malagasy mivadiny malagasy avokoa mpiara-miasa aminy mazava be zany tokony tsy hanao tsinitsinina malagasy fa tsy izy mihitsy no tsy te hanaja ny malagasy fa ny vahiny no mibaiko azy hoe aza rarahina ntsony reo malagasy reo dia zao ny vokany dia hita maso azo trapahitanina fa fiakinan-doha amin'ny vahiny ny zavatra misy fanajana ny zon'olombelona ao anatin'ny lalam-panorenana na any Amerika naiza dia zay ny zavatra misy ka dia ozy izy zao hoe mba tiana hoeny tokoa le toy an'le resaka Jean Pierre le masinina ngeza be fanaovam-bola tratra sy reny reo tsisy toy atao ien tompoko